Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy maintsy tononona daholo ve ny fahotana natao rehefa mibebaka sa azo atao bambaray. Izay indray ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Asa rehefa nametraka an'izany fanontaniana izany ianao fa ireto teboka efatra reto no tiako tadiditsika rehetra ahafahantsika mamaly izany fanontaniana izany. Voalohany dia izao ny finoana ny zava-dehibe indrindra rehefa mibebaka. Tsy miankina amin'ny fitanisana fa tena miankina amin'ny finoanao ny famelan-keloka izay raisinao. Nisy olona ravana ny teny tato amin'ity pejy ity amin'ny hoe telo volana ho izy no nibebaka tamin'izany zavatra izany. Dia gaga ihany aho inona daholo moa izany no ibebahana ao anatin'izany hoe telo volana izany. Ny fandrika amin'izany fomba fijery izany dia izao raha ohatra izany ka ibebaka ianao androany nefa tsy mino fa voavela heloka fa mbola tsy maintsy hitora-pitso, raha afaka pitso, afaka ray volana mbola tsy voavela heloka ihany, afaka roa volana, efa telo volana mihitsy vao hoe voavela heloka dia lasa manamaivana ianao ny fahasoavan'Andriamanitra izay omeny antsika maimaim-poana. Manasarotra ianao ilay fahasoavana izay omen'Andriamanitra antsika maimaim-poana amin'ny alalan'ny finoana. Ary lasa tafiditra indray izany ny asa amin'izay fotoana izay. Misy lanjany be izany ilay asa. Izany hoe raha ohatra ka telo volana no mibebaka dia azo antoka voavela heloka. Fa raha ohatra ka 3 minitra fotsiny dia maivana loatra ilay 3 minitra ka mampisalasala ny famelan-keloka ao anatin'izay. Dia lasa miankina amin'ilay hoe isan'ny andro sy ny isan'ny ora sy ny zavatra ny tany saina teo indray izany ilay fibebahana amin'izay fotoana izay. Tsy miankina amin'izany ny ravana fa tena miankina amin'ny finoanao ny famelan-keloka izay raisinao. Faharoa kosa nefa dia izao ilaina ny fahatsiarovan-tena rehefa mibebaka. Izany hoe resy lahatra ianao inona moa izany ilay zavatra tsy mety izay nataonao. Fa tsy hoe mibebaka fotsiny hoe fa tsy fantatrao akory hoe inona ilay tsy mety izay nataonao. Raha mijery ny Ezra 5 dia misy fibebahanao. Fa ilay fibebahana izay ambarao dia tena olona resy lahatra izy, mahafantatra izy, tonga sainany amin'ny hoe inona moa izany ilay zavatra tsy mety natao ibebahana eto ka nahatonga izao nandritra ny fitafiany mihitsy. Rehefa jerevantsika koa ny fibebahan'i Davida any amin'ny Salamo 150 dia tena fantatrao mihitsy hoe resy lahatra izy. Misy fahatsiarovan-tena izany hoe inona moa ty zavatra izay tsy mety nataoko ity. Ary izay ilaina izay rehefa mibebaka ianao. Ary izay no mahatsara koa nefa ilay hoe mitanisa. Satria ilay fitanisana amin'izay fotoana izay dia manampy ianao ahatsiaro tena hoe inona avy ilay zavatra izay tsy mety nataonao. Manampy ianao izany ilay fitanisana amin'izay fotoana izay fa tsy hoe tsy maintsy kosa nefany. Satria mahitintsika fa ao amin'ny testamenta vaovao dia misy ilay mpamoretra izay rehefa tonga teo amin'ny tempolo izy tsy nahateny na inona na inona akory izy fa efa resy lahatra izy. Vao niainga tany an-trano izy dia efa no amarinina satria efa tany izy dia efa resy lahatra hoe tsy mety. Diso dia efa handeha hivavaka androany. Vao tonga tany amin'ny tempolo izy fehezanteny ray fotsiny vao laza ny vavany dia nandotratra izy dia voavela ny elony. No amarininaandriamanitra izy satria tsy dia miankina amin'ilay fehezanteny teneninao loatra fa miankina amin'ny finoanao ka sy ny sy hoe tonga saina ianao izany hoe inona ilay tsy mety izay ibebahanao io. Ary nefa na izany aza ilaina ilay fitanisana. Izay ilay teneniko tsara teo ilaina ilay fitanisana satria manampy antsika ilay izy amin'izay fotoana izay ahatonga saina hoe inona avy tokoa moa Andriamanitra izany ilay tsy mety izay nataoko. Fa tsy hoe tsy maintsy fa ilaina ilay izy. Mbola isy ihany video iresahako mikasika ny nivavaka fangatahana. Fa rehefa mijery misy boky izay nisoratana makasika hoe nivavaka sy ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny mamaneny lava dia azavainy tsara mihitsy ao anatin'izay boky izay amin'ny hoe ilaina rehefa mangataka ny mitanisa amin'ny atsipiriany mihitsy ny zavatra izay angatahanao anatrehan'Andriamanitra fa tsy atao bambaray hoe tahio fotsiny androany. Fa tena ilaina ilay fitanisana ozy izy. Ka mbola resahantsika izay amin'ny fotoana manaraka fa hatreo aloha izany. Izany hoe ilaina ny fitanisana fa tsy hoe tsy maintsy akory. Kanefa ny zava-dehibe dia ilay fahatsiarovan-tena. Ilay fahatsiarovan-tena fa na ho tanisainao daholo izy rehefa avy eo na fehezanteny ray fotsiny dia efa tonga saina ianao hoe ity ilay tsy nety nataoko izay ny tsara indrindra. Fa tsy hoe olona tsy mahalala akory inona tsy nety nataoko nefa dia mibebaka dia tsy ho ataonao ihany izy rehefa avy satria ianao raha tsy tonga saina akory hoe inona moa ilay tsy nety izay nataonao. Ny fahatelo izay tsara ho fantatsika nefa dia izao tsy maintsy misy foana ny fahotana tsy tadidy rehefa mibebaka. Tsy ho tadidinao izany daholo ny fahotana rehetra fa mandra-parivan'ny andro dia misy zavatra be dia be izay tsy ampozinao akory fahotana ataonao. Nefa tsy tsapanao akory hoe fahotana ilay izy. Na amin'ny fiteny izany, na amin'ny fijery izany, na amin'ny fihetsika izany. Noho ilay fahalementsika olombelona izany dia mety tsy ho tadidy daholo akory ny zavatra rehetra. Kanefa dia izao Romaina 5:20
dia milaza manao hoe ny fanaozy no mamonjy amin'ny fahalementsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarenana tsy azo tononona eo anatrehan'Andriamanitra ho antsika. Izany hoe na dia ny fahotana izay tsy tadidinao aza dia azahoana famelan-keloka satria ny fanahy masina no manampy antsika ny amin'izany. Asan'ny fanahy masina no mampatsiaro antsika ny fahotantsika. Dikan'izany amin'izay fahotana tadidinao ampatsahiviny ianao dia tonono le izy, hibebao le izy. Fa ny amin'izay tsy tadidinao kosa dia mazava ho azy fa voavela eloka foana ihany koa tsika satria ny fanahy masina no mifona ho antsika ny amin'ireny fahotana izay tsy tadidintsika ireny. Ary izay no antoka ho antsika hoe ho any an-danitra foana isika satria ny fibebahana izay ataonao dia azahoanao famelan-keloka zato isan-jato na ny amin'izay tadidinao na ny amin'izay tsy tadidinao. Ny zavatra farany izay tiako ho fantatsika koa nefa ry havana dia izao izay tsaronao dia hibebao foana ihany. Mety misy olona manko mieritreritra manao hoe ohatra zany hoe mibebaka izy androany dia afaka herinandro nisy fahotana izay tadidiny nataony tamin'ny herintaona. Androany mibebaka dia efa azoko antoka arak'ilay teo hoe voavela eloko rehetra zany hatramin'izay. Kanefa afaka herinandro nisy fahotana izay tsy nibebahako, mbola tsy nibebahako fa tadidiko. Asa ny tenin'Andriamanitra dia nampahafantarina tamin'ilay tenin'Andriamanitra teo hoe ohatran'izao ny tsy mety amin'ny kristianina. Amin'izay fotoan'izay dia hibebao foana ihany ilay izy. Hibebao foana ihany ilay izy fa tsy hoe efa mibebaka tamin'ny herinandro ambony ka efa voavela daholo ny eloko hatramin'izay ka za tsy hibebaka intsony na dia tadidiko ara ilay fahotana. Nefa tsy mbola mibebahako izy, mbola tsy niteneniko teo anatrehan'Andriamanitra izy, mbola tsy resy lahatra hatramin'izay hoe ratsy ilay izy. Fa tamin'ny fotoana io vao resy lahatra ianao zany. Amin'izay fotoan'izay dia hoy izy hoe hibebao foana ihany izy satria ny fanahy masina no mampatsiaro anao an'ilay fahotana dia misy dikany matoa ampatsahivina anao ilay izy dia tonono foana ihany manao hoe tompo dia hibebaka eto anatrehanao ny amin'izay rehetrarehetra izay. Ary izany mahatonga antsika isaky ny mandre tenin'Andriamanitra antsika dia mahatsiaro foana ny tsy fahatanterantsika dia mibebaka ao anatin'izany azahoantsika famelan-keloka eo anatrehan'Andriamanitra. Ireo indray ary havana raha fitiniko voalohany dia hoe rehefa mibebaka ianao ny finoanao ny zava-dehibe indrindra fa tsy miankina amin'ny fitanisanao. Kanefa dia izao ilaina ny fahatsiarovan-tena mialohan'ny fitanisana, ilaina ny fitsarovan-tena fa mety ho fehezan-teny ray na mety ho zavatra maromaro no tonononao eo fa ny fahatsiarovan-tena anao ny zava-dehibe indrindra. Kanefa hoy izao hoe aleo mitanisa izay zavatra tadidy fa manampy iny amin'ilay fahatsiarovan-tena. Ary ny fahatelo dia izao izay fahotana tsy tadidinao dia aza matahotra fa ny fanahy masina no mibebaka ao anao ny amin'izany. Ary farany dia izao ny fahotana izay tadidinao aty aoriana kanefa mbola tsy mibebahanao dia hibebao foana ihany. Hibebao foana ihany eo anatrehan'Andriamanitra. Izay ry havana no masaka azo natolotra ho antsika indray tamin'ity ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.